Amin'ny fifaliana indray ry havako malala no era-banantsika rehetra mpianakavy finoana na tratra ity andro anio ity. Nde hivavaka isika alohan'ny hamakina ny tenin'Andriamanitra amintsika anio. Ry Jesosy Kristy Tomponay sy Andriamanitra Rainay ary Fanahy Masina ao ambony io, endre ny fifalianay, mahatsiaro mandrakariva ny fahasoavana rotsaka ao aminay. Misaotra anao izahay fa avelanao hiaino ny teninao indray ankehitriny, ary avelanao hamakivaky ny tontolo andronay miaraka aminao Andriamanitra. Koa aoka ary ny fanahinao masina hialoha lalana ary hanazava sy ambabo ny fonay ho resy lahatra ny fankatoavana ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Filazantsara araka ny Marka 5:12, ny 2:20 hatramin'ny 7:70 no finainantsika anio ry havako. Marka 5:20, 2:20 hatramin'ny 7:70. Vakitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary noho ny hariva, satria andro fiomanana ny andro, dia ny andro alohan'ny sabata, dia avy Josefa avy any Arimatea, lehilahy manan-kaja izay isan'ny Sinodriona, sady niandry ny fanjakan'Andriamanitra koa, ary saniditra tao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Ary gaga Pilato raha maty sahady Jesosy, ka dia niantso ny kapiteny akao aminy izy ka nanontaniany azy na efa maty ela izy na tsia. Ary rehefa nahare tamin'ny kapiteny izy, dia nomeny an'i Josefa ny faty, ary izy nividy hariry madinika, dia nampidininy ny fatin'i Jesosy ka nofonosiny hariry madinika, ary naleviny tao amin'ny fasana izay nolavahana tamin'ny vatolampy, dia nanakodia vato eo amin'ny varavaran'ny fasana izy. Ary Maria Magdalena sy Maria ren'i Jesosy dia nijery izay nametrahany azy. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitomboina lalandava ao amin'ny fontsika ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ry havako malala, ny filazantsara efatra ao amin'ny testamenta vaovao dia samy mitantara avokoa ity fomba nandevenana an'i Jesosy Kristy ity. Eto amin'ity mofinaina ity dia misongadina fa maty ny Tompo. Maty ny Tompo ary nanam-pirovy izany ilay kapiteny izay vao avy nanambara eo amin'ny 7:30 fa marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Nanao fanambarana mezinezina izy no indro nanamafy tamin'ny Pilato fa maty koa Jesosy Kristy. Eo anatrehan'izany toe-javatra izany ry havako malala no ahitana ihany koa ny toe-po sy ny toe-panahiny izay tena mpanara-diny Tompo marina. Ao anatin'ny fotoana sarotra no ahitana izay tena namana marina tokoa araka ny ambaran'ny boky Nohabolana hoe izay tena sakaiza tokoa dia aty amin'ny andro rehetra. Eto dia misy eo miariary ary ny tena namana any Josefa avy any Arimatea rehefa hita fa maty i Jesosy Kristy. Ary izany no andeha anakarantsika hevitra lesona ho antsika amin'ity andro anio ity. Voalohany ary havako, eo anatrehan'ny fahafatesan'i Jesosy, mirosoa ho naman'i Jesosy marina. Eo anatrehan'ny fahafatesana dia mirosoa ho naman'i Jesosy marina. Rehefa maty koa Jesosy,
de indro lehilahy anankiray antsoina hoe Josefa avy any Arimaty niseho ho naman'i Jesoa. Mahasadaikatra ihany rehavako malala ny zavatra nataonyity lehilahy avy any Arimaty ity, satria amin'ny ankapobeny ny olona izay melohana indrindra nomboana tamin'ny hazo fijaliana dia tsy misy samy joro ho namany, ary raharahany lalàna rahateo voararany lalàna rahateo enjehany lalàna rahateo izay naman'ny olomeloka tahaka izao. Tsy nataony i Josefa ho sakana izany, ary rehefa mijery isika dia mahita fa i Josefa dia mpianatr' Jesoa tao amin'ny manginginy. Ireo filazantsara hafa dia manazava bebe kokoa manampy antsika anakatra ny amin'ny Josefa. Ny voalaza eto dia ambara fa lehilahy manan-kaja isan'ny Synedriona izay niandry ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny filazantsara hafa dia manambara fa isan'ny mpianatr' Jesoa tao amin'ny mangingina izy, ary ny sasany indray dia miteny fa lehilahy marina sy azo atao hoe nahatoky i Josefa avy any Arimatia ity. Eo anatrehan'ity fahafatesan'ny tompo ity anefa rehavako malala dia tsy nataony zavatra nofikirina mafy ny membre ny Synedriona azy, fa efa akaiky ny Paska, efa akaiky ny Sabata, mbola miroso ho naman'i Jesoa ihany izy, izay mety hanafoana mihitsy ny maha-Synedriona sy ny maha-Jiosy mpivavaka azy, satria dia tsy mahazo manatrika ny Sabata izy, tsy mahazo manatrika ny Paska, ary mety avoaroroy azy ka hanaisotra ny maha-Synedriona azy mihitsy izao fijoroana ho naman'i Jesoa izao. Rehavako malala, ny nahafatesan'i Jesoa dia voamaika nampirisika ny Josefa hanatona bebe kokoa, hiseho ampahabe maso, ho hitan'ny taranaka faramandimby, ary izao hitantsika mandraka ankehitriny izao ny fanehoany ny finoana marina tao anatiny. Mino Josefa fa tsy farany akory izao fahafatesan'i Jesoa izao, fa voamaika ary handray azy ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary izany rahateo ny voalaza eto, ny olona niandry ny fanjakan'Andriamanitra izy. Rehavako malala ao amin'ny tompo mandrakariva dia mifamadika amin'izany toe-javatra misy izany no iainan'ny mpino, ny iainan'ny zanak'olombelona amin'ny ankapobeny. Ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny fotoana manahirana dia tsy misy te ho namana. Ao anatin'ny fotoana sarotra dia mihemotra sy mitsoaka avokoa ny rehetra tsaroantsika tsara. Ny amin'ny Petera izay nambara hoe ianao koa va namana fony fahavelon'i Jesoa, fony izay mbola nisamborana azy, kanefa dia sanana nandahy intelo i Petera. Tsy nataony Josefa ho sakana ireo andraikitra sy ireo sata samihafa izay nifehy azy. Ary sika ihany koa rehavako, ampirisihana izao tenin'Andriamanitra izao, hamadika ireo fahamendrehana rehetra ananantsika, hamadika ireo qualité rehetra ananantsika entina hanambarana marina maha-kristianina antsika, entina hirosoana, hanatona bebe kokoa ary hijoroana ho naman'i Jesoa marina. Aseho mandrakariva ao anatin'izany fa isika dia tsy menatra ny ho vavolombelon'i Jesoa Kristy tompontsika, eny fa na dia ao anatin'ny fahafatesana azy. Ny fahafatesana rahateo dia ahatsiarovantsika fa Jesoa mbola hitsangana izy, Jesoa tompony hery sy ny fahefana, tompony velona sy ny maty izy, fa tsy voahazo ny fahafatesana akory. Ary izany ny toky ho an'izay rehetra mijoro, miroso ho naman'i Jesoa na ao anatin'izao fahafatesana izao. Fa ny mpino miroso amin'ny finoana koa rehavako malala dia hitantsika fa miroso mikarakara ny fatin'i Jesoa, miroso hikarakara ny fatin'i Jesoa. Rehefa hitantsika eo amin'ny
andininy fahenina rehefa voapirofo marina tokoa fa maty Jesoa dia indro izy nikarakara an Jesoa. Voalaza ny filazany tsara hafa ry havako fa lehilahy manan-karena i Josefa, ary de indro izy nandany tamin'izany harenany izany ny amin'izay hikarakarana ny adidy farany fanao amin'ny maty amin'ny Jesoa, ary izy nividy hariry madinika de nampidininy ny fatin'i Jesoa ka nofonosiny hariry madinika de naleviny tao amin'ny fasana izay nolavahana tamin'ny vatolampy. Tsy fandaniana harena ho amin'ny maty fotsiny zao nataony Josefa avy any Arimatea izao, fa tonga mihitsy hatanteraka ny soratra masina any amin'ny bokin'ny Isaia 3:17 de haitsika tsara le voalaza hoe nokasaina natao amin'ny fasan'ny olomeloka ny fatiny. Fa eto dia indro i Josefa no nanatanteraka izany ka de nandany vola tamin'ny hareny. Raha ny fijerin'ny olona sy izao tontolo izao, raha ny tokony ho izy, raha heverina fa lehilahy-panota sy olomeloka tokoa Jesoa, de tsy mba fikarakara ny fatiny, avela ho fatiny ho lanin'ny voromanidina sy ho lanin'ny masoandro. Fa indro kosa i Josefa nanatanteraka izao adidy izao. Tsy sanatria ry havako fanompo-tsampy akory, fa tena manana adidy amin'ny razana mbola lena hatramin'ny fotoana andevenany azy ny kristianina. Tena adidy maha-kristianina zany, ary mijanona eo amin'ny fandevenana, hatreo amin'ny fandevenana ny adidin'ny kristianina. De indro nanatanteraka izany izy, asehony fa tena namana izy, asehony fa nanatanteraka ny soratra masina izy, asehony fa manaja ny soatoavina maha-olombelona sy ny soatoavin'ny eo anatrehan'ny fahafatesana sy ny fahoriana i Josefa avy any Arimatea. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tena naleviny tao amin'ny fasana vaovao, fasana nolavahana tamin'ny vatolampy, tsy afatondromaso ny Tompo na anala-baraka ny Tompo ka heveran'ny olona hoe izy ilay lazaina fa Andriamanitra nanasitrana ny hafa toa tsy nahatsangana ny tenany akory ary toa afa-baraka ny Tompo. No indro nitanterahan'i Josefa tamin'ny alalan'izao fandevenana izao. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, miantso antsika koa zany tenin'Andriamanitra zany, hanao zay azontsika rehetra atao amin'ny Tompo, ary hampiasa ny harentsika ho amin'ny fandrosoana sy ny firosoana amin'ny fanarahan-dia ny Tompo marina. Be dia be tokoa tsika ry havako malala no sahirana ara-pivelomana, be dia be tsika no atao hoe mahatsiaro tena fa mikorosofahana ara-pivelomana ka mangatabavaka mivavaka amin'ny Tompo mba hahastabila ny fiainana, hitombonin'ny loharanom-bola ao an-tokantrano mba hahazoana harena. Fa ny fanontaniana ry havako malala ary fandinika sy feritreritra hoe raha mihaino vavaka ka mamaly antsika tokoa ary ny Tompo ka manome harena, moa ve sa antsika entina hanompoana ny Tompo? Moa ve sa antsika entina hikarakarana ny madiniky ny Tompo sy izay an'ny Tompo? Ny harena no meny antsika. Tadidintsika tsara manko fa raha nanositra ilay diloilo, ilay menaka manitra tamin'ny tongory Jesoa, ilay vehivavy izay heverina fa vehivavy janga anankiray, de tezitra ny mpianatra, tezitra ny manodidina ka nieritreritra hoe tsy aleo ve hanaovana asa soa, fa ny Tompo kosa ny teny hoe avy aloha ihany fa efa santatra sahady ny amin'ny hany sorana zany. Zava-dehibe ny fikarakarana ny Tompo ry havako,
ary zava-dehibe ny enitsika hikarakarana ny tompo amin'ny alalan'ireo eo ampelantanantsika, amin'ny alalan'ireo arena nomen'ny tompo antsika. Fa zava-dehibe mihoatra noho izany ny amin'ny fanatanterantsika ny tenin'Andriamanitra, mba ho isan'izay mpanatanteraka ny tenin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Dia ampahery antsika izao tenin'Andriamanitra izao hirosoantsika amin'ny finoana, ahatakaranatsika ry havako fa Jesosy Kristy maty dia tsy maty dia nalevina fotsiny akory, fa mitondra fandresena ho an'ny mpino, amantanantsika ny fanjakan'Andriamanitra izay efa nomanina ho antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, lehibe ny fitiavanao ary lehibe ny famindramponao. Mangororo ny fanahinay ary mangovotra ny molotray mahatsiaro ny fahafatesanao Jesosy, ilay fahafatesana tamboninahitra fa mitondra fisandratana sy fampanantenana toky ho an'ny mpino, amantanana ny fanjakanao Andriamanitra. Ankehitriny izay dia midera sy mankalaza anao, ilay Andriamanitra tompon'ny hery sy ny voninahitra, fa mametraka eo ambany fahasoavanao ihany koa ny tsirairay avy, ny mpino, ireo jentilisa, ireo izay tsy mahalala anao, mba hiondrika hanatona anao. Dia ataonay izany vavaka izany amin'ny finoanay sy ny fankatoavanay anao Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen.